Ry havana malala, tafahoana eto indray isika noho ny fandaminan'Andriamanitra. Izy ilay mandahatra ny andro sy ny fotoana. Isaorantsika izy noho izany ary atolontsika azy irery ihany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra. Mialohan'ny andraisantsika vatsim-panavy amin'ny tenin'Andriamanitra dia andao hivavaka indray aloha isika. Andriamanitra, renay any an-danitra, indreto indray izahay zanakao notahinao tamin'ny fomba manokana ka dia tafaraka eto amin'izao fandarana izao. Isaoranay ianao noho izany ary angatana ianao Andriamanitra mba hanome anay ny fatra feno avy amin'ny fanahinao masina, mba haizanay mandray ny lesona indray izay tianao omenanay amin'ny alalan'izao fandarana izao. Tahio ny fitaovana, tahio ny teknisiana mpiara-miasa ary tahio izay rehetra mba ho vonina handray ny hafatra avy aminao. Tanonina amin'ny anaran'i Kristy mivavaka. Amen. Ry havana malala, androany dia hiresaka manokana aminao. Vavaka manokana izay inoko fa ho ataonao, ho ampiarinao aorianan'izao fiarahantsika mandray taridalana avy amin'ny soratra masina izao. Dia tsy inona izany vavaka manokana izany fa ny vavaka ho an'ny fiangonan'Andriamanitra, vavaka ho an'ny vahoakan'Andriamanitra. Daniel 7:7 teny andininy 7:10. Andovaka itsika izay voasoratra ao amin'ny Daniel 7:7 teny andininy 7:10. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany fanambarana izany. Tompo, mandrenesa. Tompo, mamelahy heloka. Tompo, miainoka miasa. Aza ela ianao ry Andriamanitro noho ny aminao, fa ny tanànanao sy ny olonao dia nantsoina amin'ny anaranao. Toe-javatra manokana no nilalovan'ny fiangonan'Andriamanitra teto, izay raha fitiantsika ny tantara dia babo tany Babilôna ny vahoakan'Andriamanitra. Ireo moa izany ny fiangonana tamin'izany fotoana izany. Hany vahoaka mivavaka amin'ilay Andriamanitra ny lanitra, ilay Andriamanitra namorona an'izao rehetra izao, io vahoaka manokana io rery no nivavaka tamin'Andriamanitra. Rehefa lasa babo tany Babilôna izy dia efa nambaran'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny faminaniana fa efa misy fe-potoana hijanonan'izy ireo any Babilôna, ary rehefa tapitra izay fe-potoana izay dia hanafaka azy ireo Andriamanitra dia hiverina soamantsara any an-tanin-drazany indray io vahoakan'Andriamanitra io, dia ny vahoakan'Israely izany. Inona ny zavatra niseho nahazo fahitana anankiray indray ny mpaminany Daniel, izay nilaza taminy hoe 720 andro na 720 taona aorianan'izay, izay vao ho diovina ny fitoerana masina. Nanaitra mafy an'i Daniel io ary nampalahelo azy mafy, nampahory azy mafy mihitsy hoe Andriamanitro, fangatsy ilay 700 taona indray fa 320 taona, izay vao hiverina ny Jerosalema izany ho diovina ny fitoerana masina. Tsy fantatra Daniel manko, tsy azony tsara ny hevitrilay nofy. Dia nanatrika an'Andriamanitra izy, nangataka tamin'Andriamanitra izy mba hivavaka tsy ho azy, hivavaka tsy ho an'olona vitsivitsy fa ho an'io vahoakan'Andriamanitra io. Dia hitantsika tao amin'ilay andininy vakiana teo, nitalao mafy Daniel, tena nivavaka tamin'ny fony izy, nitady an'Andriamanitra tamin'ny fony rehetra izy. Tompo mandrenesa, Tompo mamelahy heloka, raha avy aminay
avy amin'ny eloko ny vahoakanao no nahatonga an'izao. Mamelahy eloko. Tompo miainoka miasa aza ela ianao ry Andriamanitra noho ny aminao, fa ny tanànanao sy ny olonao dia nantsoina amin'ny anaranao. Ny antony nahatonga an'io vavaka Daniela io ry havana malala raha araka ny hitantsika eo, tsy hoe akory ka mba ahazo voninahitra reto olombelona ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra reto. Tsy hoe ny mba hanana ny fiainana tsara kokoa ho an'ny tenan'izy ireo, fa indrindra ny ho an'ny voninahitr'Andriamanitra. Ozy hoe Andriamanitra, aza ela ianao ry Andriamanitra noho ny aminao, satria ny tanànanao sy reto olonao reto dia efa nantsoina tamin'ny anaranao. Raha atao amin'ny teny hafa zany dia izao: mba ho voninahitry ny anaranao Andriamanitra no angatahanay mafy mba hidiranao an-tsehatra, mba ho hitan'izao tontolo izao fa lehibe ny anaranao, fa tsara ianao, ary mba tsy noho ny elokay sy ny fahadalanay dia lasa nitenenana ratsy ny anaranao, lasa simba ny voninahitrao. Ry havana malala, zany tokoa mantsy ny antom-pisiantsika eto amin'ity fiainana ity, dia ny hanome voninahitra an'Andriamanitra. Zany no namorona an'Andriamanitra antsika, zany no nahariana antsika mba hanome voninahitra an'Andriamanitra. Eto aho zany dia anasanao amin'ny fomba manokana, mba fanarianao koa ve hitolona mivavaka mafy ohatran'izay nataon'i Daniela ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra, ho an'ny fiangonan'Andriamanitra, satria nantsoina tamin'ny anaran'Andriamanitra izy ireo, ka mba tsy tenenana ratsy an'izany anaran'Andriamanitra izany. Sa sao dia sanatria mampalahelo ny mahita fa misy ao anatiny io vahoaka an'Andriamanitra io, rehefa misy zavatra tiany hatongavana, asa nga ohatra hoe nisy olona nanorisory azy, ny fandona taminy, ny famaly taminy, tsy mijery an'izay anaran'Andriamanitra sy voninahitr'Andriamanitra any izy, fa ny asosorany, ny apariny, ary satria tafotohana loatra amin'ilay olona izy, dia izay fampitehany ny asan'Andriamanitra any tsy mijery an'izany izy, tsy miraharaha an'izany izy, fa dia izao tsy voasakana mihitsy ataony izay hatanteraka ny zavatra izay tiany ho tanterahana, zavatra izay tsy tsara, zavatra izay hanimba ny fiangonan'Andriamanitra, hanalana baraka ny voninahitr'Andriamanitra. Ry hava-malala, tsy izany, tsy tsara ho antsika izany, fa itsika natao hiaro ny voninahitr'Andriamanitra, natao nantsoina ao amin'ny anaran'Andriamanitra isika. Ohatran'izay nitenenin'i Daniela teto, dia hozy Daniela hoe: Andriamanitra, noho ny aminao, aza ela ianao, fa ny tanànanao sy ny olonao ireo nantsoina amin'ny anaranao. Tombontsoa lehibe ho antsika ny tafiditra ho anisan'ny ankohonan'Andriamanitra ao anatin'ilay vahoaka manokana, vahoaka an'Andriamanitra manokana, vahoaka sisa amin'izao vanim-potoana manokana eo amin'ny tantaran'ny tany izao. Ka dia izao noho izy aokantsika mba hivavaka ho an'io vahoaka an'Andriamanitra io. Aokantsika mba tsy sanatria hanaiky eo ataon'ny Satana fitaovana hanimbana ny anaran'Andriamanitra ao anatin'izany vahoaka an'Andriamanitra izany. Josoa 7 dia misy hafatra mitovy amin'izany. Josoa 7 dia ny 7. Izao no vakiantsika. Josoa 7 ny 7. Vakiantsika hatramin'ny 9 azafady. 9 sy ny 7. Indrisy Tompo, inona intsony no lazaiko, fa ny Israely efa niamboho teo anoloan'ny fahavalony, ary ho reny Kananita sy ny mponina rehetra amin'ny tany izany, dia hanodidina anay izy ka hamono ny anaranay tsy ho eo amin'ny tany intsony, ary ataonao ahoana ny anaranao lehibe. Nivavaka teto ilay mpanompon'Andriamanitra, nanao asa fanompoana tao amin'ny fiangonana, ary dia nitaraina mafy tamin'Andriamanitra izy. Andriamanitra, vonjeo reto vahoakanao reto,
sy ny anaranao lehibe. Fa simba ho simba am'izao ny zavatra niseho mantsy teo de nisy nanota tao anatin'ny fiangonana tao ary de lasa simba ny asan'Andriamanitra tao amin'ilay fiangonana. Nahazo faharesena henatra lehibe teo anoloan'ny jentilisa, ny kananita, ny fiangonana. De nitaraina mafy, nitolona mafy tamin'ny-bavaka i Josoa, indrisy Tompo. Ataonao ahoana ny anaranao lehibe? Ataonao ahoana reto vahoaka nantsoina tamin'ny anaranao reto? Ravina malala ho anao izay mihaino ahy io, iriko indrindra ianao, raha mba ho isan'ireo izay mitalao mafy amin'Andriamanitra ny mba hahatonga an'ireo vahoakan'Andriamanitra, mba ho mpanome voninahitra ny anaran'Andriamanitra lehibe, fa tsy sanatria ho afa-baraka ny anaran'Andriamanitra noho izay zavatra miseho ao amin'ny fiangonana. Ao amin'ny fiangonanao misy ireo izay natao ho mpitarika ny fiangonana. Ao amin'ny fiangonana misy ireo vahoaka amin'ny ankapobeny zanak'Andriamanitra izay mipetraka eo amin'ny toeran'ny tariana mpitarika, izay nitendren'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana. Ry havana malala, mpitarika fiangonana ve ianao? Aoka mba tsy hanaiky ho fitaovana eo ampelantanan'ny Satana ka hanimba ny voninahitry ny anaran'Andriamanitra, ilay anarany lehibe. Aoka ianao mba ho isan'ireo mandohalika sy mitalao ohatra ny Josoa, hoe Andriamanitro, ataonao ahoana ny anaranao lehibe? Aoka mba hiditra an-tsehatra ianao amin'izao toe-javatra lalovan'ny fiangonana izao. Anisan'ireo zanak'Andriamanitra ao anatin'izany vahoaka manokana izany ve ianao? Aoka koa ianao mba ho isan'ireo izay mivavaka ho an'io vahoakan'Andriamanitra io. Angatao Andriamanitra mba handrotsaka ny fanahiny ho amin'ny tsirairay avy ao amin'ny fiangonana, de mba hirotsaka ny fanahy masina, de ho tanteraka ilay hoe ahazo hery ny rehetra de ho vavy olombelon'Andriamanitra. Jerosalema, Jodia, Samaria, hatrany amin'ny faran'ny tany. Ka efa nambaran'Andriamanitra fa mahazo hery tsika rehefa mirotsaka amin'ny fanahy masina. Noho izany zany ny tena tokony antom-bavakantsika de ny andraisantsika ny fanahy masina, ny zavatra rehetra toriantsika, ny antony resaka rehetra, ny mibaiko ny zavatra izay ataontsika dia ny androtsaka ny fanahy masina. Aza manao zavatra sanatrian'izany zavatra izay tsy hampirotsaka an'izany fanahyn'Andriamanitra izany amintsika. Ary izany mihitsy ny ilantsika ny fanavaozana mba ho fankatiavana mamy, firaisam-po mamy ny vahoakan'Andriamanitra. Ireo apôstôly ireo, rehefa nahazo ny toromarika avy tamin'i Jesosy izy hoe zao ianareo aza miala eo an-tanàna aloha, ataovy izay andraisanareo ny fanahy masina. Dia zao ny voasoratra ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko voalohany. Asan'ny Apôstôly toko voalohany vakintsika ny 7:10. Asan'ny Apôstôly toko voalohany ny 7:10. Ary rehefa tafiditra izy de niakatra ho any an-trano ambony izay fitoerany. Dia Petera sy Jaona sy Jakoba sy Andre, Filipy sy Tomasy, Bartolomeo sy Matio, Jakoba zanaky Alfeo sy Simona Zelota ary Jodasy zanaky Jakoba. De toizantsika amin'ny 4:12. Ireo rehetrareo niray saina naharitra ny vavaka mba amin'ny vehivavy sy Maria ren'i Jesosy ary ny rahalahy. Ry havana malala, izany no tokony ataontsika amin'izao fotoana izao indrindra ho an'ny vahoakan'Andriamanitra, ho an'ny fiangonan'Andriamanitra. Raha sanatria misy zavatra tsy araka ny sitraponao miseho ao amin'ny fiangonana, tsy ny hoe fa iza mihitsy ny tena manimba zavatra atao am-piangonana ity e, de lasa hifanometsiny eo, de hifana ratsy eo, de tsy handray ny ranorana farany amin'izany tsika, tsy handray ny fiasan'ny fanahy masina amin'izany tsika. Tsy ilaitsika ny manao an'izany, fa ny ilaitsika makany amin'ny efitrano ambony de mivavaka mba hahatonga antsika ho vonina, handray ny hery ny fanahy masina, de hahatonga antsika ho vavy olombelona, Jodia, Samaria, hatrany amin'ny faran'ny tany. Izany ny hafatra nomena antsika.
raha lasana bavy malala, inoko fa tianao fanirianao ny anome voninahitra ny anaran'Andriamanitra. Dia aoka ianao mba ho isan'ireo izay mivavaka mba hirotsahany fanahy masina, mba hahatonga anao handray ny fanahy masina, dia mba hahatonga anao ho vavolombelon'ny tompontsika. Fa manana asa ho vitaintsika eto, fa tsy ny aro ny ambom-pontsika, tsy izany no mbola mahatavelantsika eto, fa hamita ny asa. Ka dia tsy ny zava-dehibe rehefa misy zavatra tsy mety ao amin'ny fiangonana, tsy zava-dehibe no hoe iza marina moa izany no tena manimba n'ity fiangonana ity, na sanatria aza tonga dia hifanao vava mihitsy, apahabe maso eo, nareo mihitsy ny tena izao, nareo. Tsy izany no izy raha lasana bavy malala, fa ny mivavaka ny atao. Ny anarantsika teto hoe raha tena hivavaka ho an'ny hafa itsika dia hiasa amin'ny Andriamanitra. Dia ny anjarantsika izany raha ohatra ka nisy olona nanao tsy mety ao amin'ny fiangonana, dia ny hoe mifampivavah mba ho sitrana, mba ho sitrana amin'ny fahalemena izy, mba ho afaka amin'izany toetra ratsiny izany izy. Ny anarantsika teto hoe azontsika atao ny mivavaka ho amina toe-javatra, hiditra an-tsehatr'Andriamanitra. Ohatran'izay efa natao ny Andriamanitra dia miasa arakaraka ny vavaka ataontsika. Andriamanitra dia hanatanteraka ny sitrapony arakaraka ny vavaka ataontsika. Dia inona izany tokony ataonao raha tena fanirianao ny hirotsahan'ny fanan'Andriamanitra? Mivavaka ho amin'izany. Efa araka ny tari-dalana avy any amin'Andriamanitra dia misy fandaminana ny ahafahanao mandray anjara amin'izany, ny ahafahantsika rehetra mandray anjara amin'izany. Raha tonga ny fotoana ka antsoin'Andriamanitra ianao hanatrika ny vavaka manokana any amin'ny efitrano ambony ohatra ny nataon'ny reto mpianatra reto, nandritra ny 10 andro mba hirotsahan'ny fanahy masina, dia ataovy izany. Azo atao ohatra ny fahazarana fotsiny hoe misy fivoriana isan-kariva any am-piangonana, 10 andro ny faharetany. Dia ny vitsivitsy tonga, ny maro anisa tsy tonga. Fa dia hoe misy 10 andro hony e, dia tonga any am-piangonana dia manatrika, dia rehefa avy eo mirava dia mody. Tsiry ava malala. Tena hitady an'Andriamanitra hikatsaka azy amin'ny fony rehetra mba hirotsaka ny fanahy masina, dia samy handray daholo tsika rehetra. Izany ingeny tokony atao, izany ny anton'io fandaminana io. Ny alefa n'Andriamanitra ihany koa ny fandaminana, ny vavaka impito isan-kerinandro, 7 amin'ny 7 ora maraina, amin'ny 7 ora hariva. 7. Alasana bavy malala mba tena fanirianao latsaka lalina ny am-ponao ve? Izany hoe hirotsaka amin'ny fiangonana ny fanan'Andriamanitra. Tena ataovy, tena tediavo amin'ny fonao rehetra Andriamanitra mba handrotsaka ny fanahiny amin'izao fiangonana izao, amin'io fiangonan'Andriamanitra io. Fa izany no nataon'ny teny fikasana hoe raha tena hitady amin'ny fonareo rehetra ianareo dia ho hitanareo aho. Raha ianareo aza malala anome zava-tsoa ny zanakareo, tsy mainka ave Andriamanitra ny handrotsaka ny fanahiny masina. Ka dia izao andao tena hitady an'Andriamanitra tsika e. Misy ny programa hoe fifadikanana, hikambanana ny rehetra mba hitondrana mibavaka ny fiangonana. Ray. Ndre mandeha isan-kerinandro ny tsirairay mba manao fifadikanana mitady an'Andriamanitra. Ndre mandeha isam-bolana isaky ny sabata voalohany amin'ny volana ny fiangonana rehetra. Ndre mandeha isa-telo volana iraisana maneran-tany. Ry havana malala, hitahy anao anie Andriamanitra, hitahantsika rehetra anie Andriamanitra, mba ho isan'izay tena mikatsaka mitady azy amin'ny fotsika rehetra isika, mba ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra izay natsoina amin'ny anarany, dia mba hirotsaka amin'io vahoaka manokana io anie ny fanahin'Andriamanitra, mba hahatonga azy ireo ho vavolombelona, dia hatrany amin'ny farany tany ny fijoroana ny vavolombelona. Andao hoe antsika mibavaka izany. Rainy masina ny an-danitro, saotranao noho ny amin'ny teny fikasana, fa raha tena hivavaka izahay dia hiaino ianao. Andriamanitra ampio izay mba midry, mba ho tena hivavaka, hitady ianao amin'ny fona rehetra, amin'ny saina rehetra, amin'ny fanahy rehetra. Saotranao noho ny amin'ny teny fikasana, fa raha mirotsaka ny fanahy dia ho vavolombelonao izahay rehetra, eo amin'ny Jerosalemanay, ny Jodia, Samaria, eny hatrany amin'ny farany tany. Andriamanitra dia ampio izahay mba ho tena ataonay vaindohan-drarahanay,
ny katsaka ny fanahy masina. Ka zay zavatra rehetra mety hisakana tsirotsany zany dia ampio zay mba handositra tanteraka n'izany Andriamanitra. Fa maniry zahay ny ameno ny fiangonanao sy ny mpianakavy ny finoana rehetra ny fanahinao masina, satria efa maniry izahay. Maniry izahay ny avitany zao aso zao amboninahitra, ary maniry izahay ny anandratra avo ny voninahitrao ny fanevanao. Ka izao vahoaka natsoinao amin'ny anaranao zao Andriamanitra, mba ho isan'ireo izay mpanome voninahitra anao ny tsirairay avy aminay mandritry ny andro sisa rehetra zay mbola omenao anay eto amin'izao fiainana zao. Matoky Andriamanitra fa miaino an'izany vavaka izany ianao. Matoky fa mikasika amin'ny fomba manokana ny fon'ny mpiaino rehetra izay manaraka an'izao fandaharana izao ianao. Ho anao rery ihany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.